Nitsidika sy nijery ny fizotra ny asa fanamboarana eny amin'ny serana piramidina iraisam-pirenena Ivato androany filoham-pirenena. 520 isanjato ny asa amin'izao fotoana izao no efa vita 7 volana taorian'ny etombohan'ny asa. Vita hatramin'ny 520 isanjato amin'izao fotoana izao ny toeram-pandraisana mpandeha eny amin'ny serana piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Io ny fantatra nandritra ny fitsidiana nataon'ireo tompona raiki-panjakana izay nitariany filoham-pirenena Rajaonarimampianahary teny toerana. 7 volana taorian'ny ny atobohan'ny asa tokoa dia nahatsikaritra ny filoham-pirenena fa misy ny vokatra azo tsapahitanana amin'ny fananganana reto foto-drafitrasa moderna reto. Fa zao ilay foto-drafitrasa fototra entintsika hanorenana sy hanarenana ny firenena sady miteraka asa, hiteraka fampandrosoana ary tena manova endrika mihitsy ny tanàna indrindra ny serana piaramanidina. Ibanjina ny manaraka ny fenitra izay misy eran'izao tontolo izao zany Madagasikara moderna zany no tanjontsika tsy nofinofitsony zany zao rehefa mijery an'izao serana piaramanidina zao fa dia azo lazaina hoe efa tanteraka izy io. Fotoana nahafahan'ny Ravin'Aéroport tsy nampisehon'ny fandroson'ny asa tamin'ireo délégation izay nitarian'ny filoham-pirenena ireto izao fitsidiana zao. Zikaritra tokoa fa manomboka mahazo endrika amin'izao fotoana izao ny terminal vaovaony serana piaramanidina eny Ivato, manomboka mivoaka ilay endrika ravinala. Efa mijoro ihany koa ny rihana voalohany amin'ny toerana fandraisanareo mpandeha. Mizotra araka ny tokony izy ihany koa ny fanamboarana ny tarmac faharoa, ny tohatra ary ny piste. Asa izay tokony hanomboka amin'ny voalohan'ny volana aprily 2024 izao. Eo koa ny fanamboarana ny toeram-panazovanana rano sy ny fandorana fako izay hanomboka amin'ny volana Mey izao. Afaka roa taona, izany hoe amin'ny atsasaky ny taona 2024 any, ny tokony ho vita tanteraka ny asa rehetra amin'ity serana piaramanidina vaovao ho reharehan'ny Madagasikara ity.